indray no iara-banantsika rehetra tonga soa ary tratran'izao taom-bavao 2022 zao. Tsara trany Andriamanitra ny amin'ny asany rehetrarehetra ry mahatalanjona mahagaga ny zavatra izay ataony. Androany inoko fa velom-pisaorana an'Andriamanitra ianao nohony amin'ny anony aminao, nohony aminao mbola velon'aina, nohony aminao mbola salama tsara, nohony aminao mbola afaka maketo amin'ny fanatrehany vo maraina. Eny rehetrarehetra zany dia tombosoa ary zavatra goavana zay cadeau goavana zay omen'Andriamanitra antsika amin'ity taom-bavao ity, ka inoko fa raisinao zany ka dia aka zavatra tsara sy zavatra soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao androany maraina. Eto ihany koa moa dia mankasitraka manokana ny mpanompon'Andriamanitra araka ny voalaza dia hoe aja ho an'izay tokony hajaina, mankasitraka an'izy eo ny amin'ny sehatra izay omeny mba ahafahako mivelatra amin'ny asa fanompona ary ahafahako ihany koa hoe manompo antsika tsara iaby amin'izao fotoana izao. Fotoana lehibe androany satria voalohany ity taona 2022 ity ary tadidio fa rehefa voalohany napetraka antsika feno am-pelantan'Andriamanitra dia mandeha tsara ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa fanjakany ny katantsika voalohany dia andeha tsara ny zavatra rehetrarehetra ka aoka tsy mety iso anjara ianao fa aoka ny fonao amin'ity androany maraina ity ho vonona. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra anatin'ny salamo toko fa 4:30 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe nataony Davida tamin'izy nody adala teo anatrehany Abimeleka dia noroany ka lasa nandeha. Isaotra ny Jehovah lalandava aho, eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehovah no reharehan'ny fanahiko ary izany ny mpandefitra ka ho fay. Miara mankalaza Jehovah amiko ary aoka hiara manandratra ny anarany isika sy ianao. Mitady an Jehovah aho dia namaly izy ka manafaka ahy amin'ny tahotra rehetra. Mijery ireo ka miramirana sady tsy mangahiahy ny tavany. Ity olo-manitra ity ny antso dia niainy Jehovah ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Andramonge ka izao fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mialaka ao aminy. Amen. Tena izany teny izany dia mamenombelona mihitsy ny tena hoe ny etaetantsika sy ianao inoko fa tena mamenombelona ny etaetantsika sy ianao zany isaotra an'Andriamanitra hatrany. Ny voalazany eto dia hoe reharehan'ny fanahiko Jehovah. Mitady an'Andriamanitra sika dia mamaly antsika sy ianao izy. Mijery ary rehefa mijery antsika ny olona dia miramirana antsika satria nahoana Jehovah dia miaraka amintsika, Jehovah dia momba antsika. Ozy izy ity olo-manitra ity dia niantso izy dia niainy Jehovah ka namonjy azy tamin'ny fahoriany. Inona mety lalovanao? Atsoy Jehovah fa hamonjy anao izy amin'ity fotoana ity. Ka androany alohany hanimboantsika ny fotoana anatin'ny mivavaka andao hisaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiderana. Aoka aza atao hoe tahaka mahazatra na hoe mihirahira fotsiny ianao fa aoka ny any anatinao rehetrarehetra mihitsy mankalaza, misaotra, manandratra, mankasitraka an'ilay Andriamanitra izay mbola nampahitanao an'ity masoandro ity amin'ity androany ity andao ary.
rehetra zay manasitrana niaretinao rehetra zay manatitra nenao tsy hidinany andavaka zay manana famondrampo tsy fiantrananao misao zany Jehova rifanahaiko zay rehetra tonatro misao zany anarany mahasina misao zany Jehova rifanahaiko aza misy adininao ifitahin rehetra isany mamela ni helokao rehetra zay manasitrana niaretinao rehetra zay manatitra nenao tsy hidinany andavaka zay manana famondrampo tsy fiantrananao isany mamela ni helokao rehetra zay manasitrana niaretinao rehetra zay manatitra nenao tsy hidinany andavaka zay manana famondrampo tsy fiantrananao Yanao, yanao, yanao Jehova yanao zay manakizay Halleluja, tena marina tokoa fa miaro atsika Andriamanitra, miaro atsika tsy ho latsaka any andavaka, eny manangana atsika izy, eny mitia atsika izy, eny miaro atsika izy amin'ny zavatra rehetrarehetra ka mendrika no ankalazaina mandrakariva izy. Raha vakitsika ny ten'Andriamanitra anatin'ny Efesiana toko 5 andimy 17 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary noho izany dia aza manao adalana fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'Andriamanitra ary aza ho mamidovay ianareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy fa aoka ho fenoan'ny fanahy ka mifampilaza amin'ny salamy sy ny fihirana ary ny tononkira-panahy dia mihira sy mikalao ao am-ponareo ho an'ny tompo misaotra an'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny amin'ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Araka voalaza nito hoe aza manao adalana no sisy fahafantariny ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'izao fotoam-bavao zao maro ny olona araka ny voalazana mpanompon'Andriamanitra ho maly hoe mandeha manao mamo izy, mandeha mira makany amin'izao tontolo zao, mandeha diskoteka, mandeha manao zavatra rehetrarehetra fanao amin'izao tontolo zao. Anefa ianao zanak'Andriamanitra natokana anao ny sitrapon'Andriamanitra ary natsona anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ozy izy ato hoe aza mampidovay anareo fa fanaram-po amin'ny ratsy zany fa aoka ho fenoan'ny fanahy ka androany asao ny fanahy masin'Andriamanitra hiasa manokana amin'ny fiainanao. Asan-drato avy hatrany ny vavakao mangetaeta ianao fa hahita anazy ianao, mangetaeta ianao fa tsy maintsy atsapa amin'ny tana mahery hiasa ny fiainanao amin'ity androany ity. Raha io mbola mankasitraka anao indray zay ary mankalaza anao zay amin'ny fona iray manontolo satria tsara ianao ary mpanao ny tsara hatrany. Mankasitraka ny amin'ny famindraponao dada zay napetrahanao tamin'ny fiainanay ka mbola afanay manatona anao amin'izao fotoana izao ka afana miravo sy mifaly eto amin'ny fanatrianao. Misaotra tompo satria aminay manokana dia tena hoe privilège zany miray eto amin'ny fanatrianao zany. Marina hoe betsaka ny mety teo amin'ny toeranay fa izay ny safidinao, sy ny hoe noho ny zava-bitanay hatrany, sy ny hoe noho ny zavatra hainay fa noho ny anao, no fahasoavanao, no fitiavanao anay ka tsy mafoy anay na very aza dada. Mankasitraka ny amin'izany fitiavanao anay zany ka androany manasa ny fanahy masinao izahay anjaka aka ny toerany tonga
soa ianao fanahy masina ataovy ny asanao eo amin'ny fiainana tsara iaby. Izay dia mangetahita fatratra amin'ny fisinao, izay dia mangetahita fatratra ny fiasanao amin'ny fiainanay. Izay Andriamanitra dia mangetahita fatratra ny fatakarana ny retenao, ary indrindra mangetahita ny iaina anatin'izany fahasoavanao zany. Ka miasainao androany fanahy masina, miasainao ampahirato ny masom-panahinay ahafahany ahita ny zavatra nomaninao anay amin'ity taon'ity. Ampahirato dada ny masom-panahinay ahafahanay ahita ihany koa ny teny izay ho ambaranao mpanomponao, ka ahafahanay ampiatrana zany amin'ny fiainanay, ahafahanay Andriamanitra iainana zany mandrakarivy, eny tsy amin'ny herin'ny tenanay, tsy amin'ny zavatra vitanay, fa amin'ny fanahinao ihany nahavitanay zany zavatra rehetra zany. Ka manasa anao zay fanahy masina, miasa manokana ianao, midira amin'ny isa-tokantrano, midira amin'ny isam-batan'olona amin'izao fotoan'izao, ary ataovy ny asanao. Androany ihany koa dia manasa anao zay nina mety asa fahavalo, mety ny lisitra nataony préparena melezanay amin'ity taon'ity dia inonay, fa tsy ambinany tsy anapahifany zany, fa inao ny andravany zany, anapotipotika an'izany, tsy anakely tsy anapahifana fiainana intsony zany, satria izay zanakao, satria izay efa natianao tombo kase, ary efa anjaranao ifadidinao mombanay. Ka raisinay sady fandresenay, raisinay sady ny fahasoavana zay betsaka zay nomaninao anay, raisinay sady ny fitahinay, raisinay sady dada ny hery ahafahanay andeha ary antanteraka ny sitraponao amin'ity taon'ity. Mankasitraka ray tsara indrindra. Halleluja, amen, amen. Anatin'izao fotoam-bavaka mahafinaritra izao ihany dia aoka ho velom-pisaorana ho an'Andriamanitra tanteraka ianao. Andao hiara hiderana isika, andao hiara hiderany baba isika, andao hiara anambara fa tiatsika ny eo anilany, akasitrahantsika ny eo anilany, ary akasitrahantsika ny fisiny eto anivon'ny fiainantsika sy ianao. Fankasitranay eo anivon'ny fiderany, eo no anoloranay fonay feno fisaorana. Eo anivon'ny fiderany no avy magnatitra izay fankatitra fankasitranay. Eo anivon'ny fiderany, eo no anoloranay fonay feno fisaorana. Babe, zao mideranao, babe, zao mideranao, babe, zao mideranao, babe.
zay toeranao hoe veliketana mandraka riva zay mahatonga anay lasa foana hoe tiko e Jesony manana anao hoe tiko e Jesony manana anao hoe tiko e Jesony manana anao hoe Jesony manana anao hoe Jesosio fala fa manana anao fala fa tantana anao tozan'izao rehetra izao fala fa manana anao fala fa toana anao tozan'izao rehetra izao Jesony manana anao hoe Jesony manana anao hoe tiko e Jesony manana anao hoe tiko e Jesony manana anao hoe tiko e Jesony manana anao hoe faly afa manana anao faly afa tantana anao tojo am'izao rehetra zao faly afa toana anao faly afa tantana anao tojo am'izao rehetra zao Sy maintsy lazaina iny fahasaranao Jesosy tompo Jesosy fa no fahasoavanao nato izao any ola mijoro tsara anompoanao lalandabe alleluia
Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tonga ao anatin'izao live zao voalohany indrindra dia miarabantsika rehetra mihitsiny hoe tratrin'ny taona 2022 tratrin'ny taona isika rehetra ao anatin'ity live ity ary mino fa Andriamanitra efa nanomana teny faminaniana ho antsika tsirairay avy ao anatin'ity live ity izay ho ampiasany amin'ny mpanompony rehefa avy eo anoho izany tompoko de te hiteny aminao satria mahita vitsiny ihany tsika ao anatin'izao live zao mety misy ny olona tsy mahafantatra an'izao fotoana anio izao ary ho anareo zay efa nalala andeontsika samy mizara an'ilay live na dia efa nizara ianao dia toiza hatrany mizara an'ilay live mba tena ny olona maro no anaraka an'izao fotoam-bavaka izao ary samy andray fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Ary mino nanomboka tsara ny taona ho anao ary vao manomboka izao fa zavatra be da be no man'Andriamanitra ho antsika asianao zavatra tsara antrany alohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra avy amin'ny mpanompony ny afatra avy amin'ny tompo dia andeontsika asianao anao fanatitra sy fahafolokareny ary ihany koa fanatitra fisaorana satria tsara tamintsika Andriamanitra dia andao aritsika asianao avy hatrany amaky tenin'Andriamanitra izay ho hitantsika ao anatiny Isaia voalohany andiny fa 7:20 Isaia toko voalohany andiny fa 7:20 miaravakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ozy tenin'Andriamanitra manao hoe raha manaiky sy makatoa ianareo dia inana ny vokatsoa amin'ny tany. Raha manaiky sy makatoa ianareo dia inana ny vokatsoa amin'ny tany. Mino fa isika eto dia zanak'Andriamanitra ary zanak'Andriamanitra manatanteraka tenin'Andriamanitra zany tokoa idirantsika avy hatrany ao anatin'ny fanatitra teny manaraka tiako vakintsika hitantsika Matthieu 19 andiny fa 7:20 ka hatramin'ny 1:20. Dao jerevantsika tsara ny tenin'Andriamanitra. Ozy tenin'Andriamanitra manao hoe aza miariarena ho anareo eto an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra manamintrano sy mangalatra. Faharoapolo fa miariarena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manamintrano no mangalatra. 1:20 fa izay itoeran'ny arenareo dia hoaniko ny fonareo. Fa izay itoeran'ny arenao dia aniko ny fonao. Zany ten'Andriamanitra zany tompoko dia tena mitehiteny amintsika Andriamanitra amin'izao fotoana izao ny aiza amin'izao fotoana izao misy an'ny arenanao dia any amin'ny misy arenanao no misy amin'ny fonao. Ny arenantsika asianao araky ny tenin'Andriamanitra teo raha mivakiny andiny fa 7:20 dia tsy tokony miaro areny eto an-tanitsika. Marina mitahantsika Andriamanitra fa rehefa Andriamanitra mitahantsika dia mizavatra koa ampanaovin'Andriamanitra antsika amin'ny fitahiana izay nomeny antsika. Za mahatonga tenin'Andriamanitra koa miteny ao anatin'ny obolana hoe rehefa Jehova mitaha dia tsy arahany alahelo. Zany hoe isika zany rehefa mahazo an'ilay fitahiana avy amin'ny Jehova ka tena manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny fitahiana nomeny antsika dia tsy ho arahany alahelo intsony zany fitahiana zany. Ny asa ianao nomen'Andriamanitra hies-tanjaka fahasalamany dia ao anatin'izany nahazo karama ianao. Dia zany karama nomen'Andriamanitra anao zany mampianatra Andriamanitra misy ho anazy ao anatin'io, misy ho antsika ao anatin'io. Fa raha isika makatoa ny tenin'Andriamanitra, manatanteraka ny tenin'Andriamanitra dia hiasa ho antsika reny tenin'Andriamanitra ireo. Dia ny areny antsika izay omen'Andriamanitra antsika tsy urobany mpangalatra zany mihitsiny fa any amin'ny misy n'Andriamanitra efa raisin'Andriamanitra ny fanatrasika sy fahafolokareny antsika dia izy
izy no manamboatra arena lehibe ho atsika sy ianao zay tsy azo ny fahavalontsika alainy amintsika izany. Ndeo tsika hijery tenin'Andriamanitra manaraka zay hitantsika ao anatin'ny Matthieu 22 andiny fa 15 ka hatramin'ny 20. Miaraka vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Matthieu 22 15 ka hatramin'ny 22 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary tam'izay dia lasa ny fariseo ka niara-nisaina mba amandrika azy amin'ny teny eny ambin'ny folo. Dia naniraka ny mpianany mba amin'ny Herodiana ankeo aminy izy ka nanao hoe, mpampianatro, fantatray fa marina ianao ka mampianatra marina ny lalan'Andriamanitra ary tsy manao ny olona, satria tsy mba mizaha tavan'ny olona. 17 Ka lazao aminay ary izay hevitrao, mety va ny mandoha vola etra ho an'i Kaisara sa tsy? 18 Ozy Jesosy manao hoe, fa Jesosy nalala ny faratsiny dia nanao hoe, nahoana no makafanahy ahy ianareo ry mpitsara velatsy? Asehoia ny farantsakely fandoa amin'ny etra dia itondrany denaria ity. Manaraka dia raha voavakintsika tenin'Andriamanitra ambany eo dia miteny Andriamanitra, miteny Jesosy, ozy izy taminy any Kaisara dia ozy Jesosy taminy aloavo ho an'i Kaisara ary izay an'i Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Hitantsika mazava tsara ny tenin'Andriamanitra ny zavatra tediavin'ny fariseo atao. Te akafanany Jesosy zareo hoe mila mandoa hetra ve zareo sa tsy? Tanazo valony tsara dia tsara tokoa zareo. Ozy Jesosy hoe hoeto aty ary lay vola iny dia ho teneko anareo. Dia nijery an'ilay karantsakely Jesosy dia niteny hoe omeo an'i Kaisara zay ho an'i Kaisara dia omena an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra. Fantatsika ina ho an'Andriamanitra satria tenin'Andriamanitra fantatsika loatra hoe ny fahafolo any zavatra rehetra ananantsika dia an'Andriamanitra. Donc itsika sy ianao mila manatateraka fahafolo-karena satria Jesosy mihitsy milaza hoe omeo anazy zany satria zany 10% zany dia tsy ho antsika. Ka revo manohy tenin'Andriamanitra ao anatin'ilay Matthieu io ihany tsika dia jerova indray zavatra nataony zareo andiny fa 4:30 ka hatramin'ny 8:30 amin'ilay Matthieu 22 ihany ozy tenin'Andriamanitra, fa ny fariseo no nandre fa nampahasina ny sadoseo izy dia niangona. Ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahay lalàna nanontany nakafana azy ka nanao hoe, mpampianatra, ny didy manao ahoana moa no lehibe ao amin'ny lalàna? Dia hoy Jesosy taminy, tiavin'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Amen. Izany no didy lehibe sady voalohany. Tena nazo valiny tsara tokoa ny fariseo. Ao anatin'izany dia tena tehiteny Jesosy hoe efa fantatrinareo marina, fa kosa ny lalàna voalohany indrindra, ny didy lehibe indrindra dia hoe tiavan'Andriamanitra ny fonao rehetra, sainao rehetra, fananao rehetra. Dikan'izany tena manampy mihitsy ny Jesosy ao anatin'izany. Rehefa tena tian'Andriamanitra isika dia vitantsika tokoa manatateraka ny teny, manatateraka ny didiny zay ampanaovina antsika.
dia ho antsika asianao eto zanak'Andriamanitra mino aho fa ianao tian'Andriamanitra, mino koa fa ianao mpakatony tenin'Andriamanitra, dia jereo fiteny fitahiana anankiray nomen'Andriamanitra ho antsika asianao ao anatin'ny Filipianina 4:19 hozy tenin'Andriamanitra manao hoe fa Andriamanitra ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araky ny hareny amin'ny voninahitra no amin'ny Kristy Jesosy. Andriamanitra nge malala an'izay rehetra ilaintsika isianao Andriamanitra malala antsika satria zanantsika, mahafantatra antsika tsirairay avy izy, mahafantatra ny zavatra rehetra ilaintsika sy mahasoa antsika. Koa andao isika isianao amin'izao fotoana izao isotra an'Andriamanitra voalohany indrindra fa tombosoa lehibe nomeny antsika ahafahantsika manao fanatitra sy fahafolokareny. Ary nyty koa alohan'izany avy dia atambatritsika avy hatrany ny fanatitra fahafolokareny ary ny fanatitra fisaorana. Tiako mihitsy amin'izany mba tena ho hitanareo sy tena misaintsaina mihitsy ntsika zavatra tsara nataon'Andriamanitra amintsika ary tena mendrika ho azy ny fanatitra fahafolokareny sy ny fanatitra fisaorana. Vakitsika tenin'Andriamanitra voalohany indrindra ao anatin'ny Salamo 3:1 hatramin'ny 5 iaravakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fiderana n'Andriamanitra noho ny fahatsarany sy ny famindrapony nataon'i Davida misaotra ny Jehova, hozy Davida misaotra ny Jehova ry fanaiko, ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masiny. Faharoa, misaora ny Jehova ry fanaiko ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Fahatelo, izay mamela ny elkao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Fahaefatra, izay manavotra ny ainao tsy idina any an-davaka, izay manarona famindrapo sy fiantrana anao. Fahadimy, izay mahavokisoa ny vavanao, ny fahatahoranao mody indray toy ny any volo-mahery. Amen. Zany tenin'Andriamanitra zany zareo tena mampieritreritra mihitsy ny hoe isika sianao dia tsy mahavita tena, tsy mahavita fiainana, tsy mahavita mihitsy isika fa Andriamanitra lay raintsika ny an-danitra izay tia antsika, izy dia tena fitiavana lehibe mihitsy ny tiavany antsika ka zavatra tsara foana no ataony amintsika. Raha tena hoe ho tanisaintsika daholo ny fahotana rehetra antsika dia tena mety ho lany mihitsy angamba ny kahe any amin'ny tsena, tsy haiko hoe samy malala ny tenany, samy malala ny zavatra tsy mety nataontsika. Fa Andriamanitra be famindrapo dia zany voalazany teny navela ny herika antsika. Firiny tamintsika koa narary nefa mbola velona eto androany. Inona ndikan'izany zareo noho ny famindrapon'Andriamanitra dia nositrantsika. Maro ny zavatra nitranga tamin'ny fiainantsika, mety nandalo fotoana sarotra ianao, navoakan'Andriamanitra mpandresy ianao, nahita an'izao taona 2022 zao isika sianao. Maro ny olona tsy nahita an'ity taona ity. Fa zany dia tena fahasoavana lehibe avy amin'Andriamanitra izany. Hozy tenin'Andriamanitra raha vao mbola misy ny fiainana dia misy ny fanantenana. Omen'Andriamanitra tsika sianao fiainana ty taona 2022 ity ary manaraka an'izany omeny koa fanantenana. Tsy mendrika isaorana ve izy io zareo? Tena mendrika isaorana Andriamanitra isika. Andao ary isika amin'izao fotoana izao anandratra ny fanatrintsika, fahafolokareny isika ary ny fanatitra fisaorana izay mendrika ho an'Andriamanitra tokoa satria maro loatra zavatra nataony tamin'ny fiainantsika ary tsara loatra tamintsika izy. Raha ny valinin'Andriamanitra araka ny zavatra ratsy rehetra mety vitantsika dia taiza isika androany. Mino fa mahatonga saina ro tenin'Andriamanitra ireo ary andeo isika sianao ity azy amin'ny fontsika ray manontolo, amin'ny fanantsika ray manontolo, amin'ny saintsika ray manontolo, amin'ny herintsika ray manontolo, andeo atolotsika ho azy ny fahafolokarena, fanatitra sy fanatitra fisaorana. Andao ary.
raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dada dia tena misaotra anao zay mideranao mankalaza ny anaranao masina satria Andriamanitra tsara ianao. Andriamanitra be famindrapo, Andriamanitra be fitiavana. Ien dada alohana nateranay anao ny fanatray sy ny fahafolon-karenay sy ny fanatra fisaorana amin'izao fotoan'izao dada dia mbola te angataka fifonana avy aminao, angataka famelana avy aminao. Ien dada na inona na iny zavatra tsy mety nataonay teo anatrehanao nanomboka androany dada dia mifona aminao zay. Mamela anay dada, mamela amin'ny zavatra rehetra tsy mety nataonay. Satria tianay ho tonga hiemboka manitra ao anatrehanao ny fanatray sy fahafolon-karena sy fanatra fisaorana zay aterinay androany. Mamela anay dada araiso ny fanatray tsirairay avy eto androany, ny fahafolon-karen'ny olona tsirairay avy eto androany, ny fanatra fisaorana ny olona tsirairay avy eto androany. Ary misy koa zay manana fikasana na projet manokana manatra ny zavatra anao dia mba raiso zany dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dada ozy tenao manao hoe any amin'ny tany tsara, ny tsara amafazanay any voanay. Dada mamafa zay amin'ny tany tsara indrindra, zay tsy misy mpangalatra, zay tsy misy ny kalalao, zay tsy hoe arafesiny ny fanatray, fa tena any amin'ny toerana tsara indrindra na nateranay an'izany. Ary tena tombosoa lehibe avy aminao izany dada, ka raiso ny fanatray, ary eke ny fanatray tompo, ekeo zany tahaka ny fanatry ny Abel zay no raisinao, zay nakasitranao anio. Dada makasitraka anao fa ny raisinao ny fanatray sy ny fahafolon-karenay sy ny fanatra fisaoranay. Ary nizay rehetra no entin'ny olona ho anatrehanao. Ary amin'izao fotoan'izao dada tahaka ny tenao ianao mahay mame, mahay mitahanay araka ny fahasoavanao avy any an-danitra. Dia miandrandra anao izay dada, miandrandra anao zay amangany ny olona tsirairay avy zay nanaraka ny teninao, ary mba homeo anazy ny anjarany zay nomanao azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra anao zay dada, ray tsara ianao sady mpanao tsara indrindra, tsy mivadika amin'ny fanekenao ianao, tena Andriamanitra marina hatramin'ny farany ianao, zay tsy miovy omaly anio ary mandrakizay. Misaotra anao zay ray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. 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 Ny fanatrao sy fahafolon-karena dia afaka telefonenao Mpanompon'Andriamanitra na misy hoe toromarika ho alefa ao aorianan'izao momba ny fanatra sy fahafolon-karena sy fanatra fisaorana amin'ny fomba ahoana naterantsika an'izany dia ho hitantsika amin'ny vaovao zay ho alefa amin'ny fiangonana. Amin'izao fotoan'izao tompoko aloha andrenesantsika fampaherezana kely andaontsika anaraka an'izao hira anankiray izao. Zavatra rehetra tena hainao. Hainy tompo eny ainy ny mandamina ny fiainako androany. Hainy tompo eny ainy ny manafaka manzo ai eny ainy tena ainy ny manao mihoatra izay ny fisikio eny ainy tena Androany ny mandamina ny
Ai ny tompo eny ihany manafaka azy am'izay manontsoa azy lazao manofiary hoe eny ihany tena haizy ny manao mihoatra izay nofisy eny ihany tena haizy hoanao ho atsika rehetra nininona mitranga nininona mandalo eo amin'ny fiainanao tsy sarovy fa hainy Jesosy mamany zavatra rehetra hainy Jesosy manova ny zavatra rehetra izay tsy hain'ny olona atao hain'Andriamanitra hain'Andriamanitra ny manova ny fiainanao hain'Andriamanitra ny mamonjy ianao hain'Andriamanitra ny manafaka anao hain'Andriamanitra ny mahatanteraka ny fanirinao manao mihoatra izay nofisy eny haizy tena haizy ny manao azy arak'izay milo fa mino zany koa ianao inonao koa zany Hainy tompo tokoa manao an'izay rehetra izay ilaintsika. Hainy tompo manamboatra ny fiainantsika. Ary indrindra ao anatin'ity taona vaovao ity dia mbola mamerina fiarabana amin'ny olona satria mahita misy olon-kafa koa efa tafiditra miaraby anao tratry ny taona. Ary ny ity taona ity no manan'Andriamanitra ho atsika sy ianao zanany. Ary alohan'ny idirantsika torteny idirantsika hoe Andriamanitra manko efa name afatra avy amin'ny mpanompony ho atsika sy ianao ho an'ity taona ity fa alohan'izany misy teny ampahirezako anao alohan'andrenesanao ny afatra avy amin'ny tompo ihany koa. Izany teny ampahirezako anao zany hitantsika ao anatin'ny Isaia 40 andiny fa 7 ka hatramin'ny 1:30. Miaravakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nahoana no miteny ianao ry Jakobo ary milaza ianao ry Israel hoe miafina tsy hitan Jehova ny lalako ary mielina tsy hitan'Andriamanitra ny rariny tokony ho ay. Tsy fantatrao va? Tsy efa renao va? Fa Andriamanitra mandrakizay Jehova izay namorona ny farantany tsy mba mety ho reraka na sasatra izy.
tsy takatry ny sainy ny fahalalany. Mampatanjaka ny reraka izy, ary izay kely hery dia omeny hery be. Na dia ny tanora fanahy aza dia ho reraka sy ho sasatra, ary na dia zatovo aza dia mety ho tafintohina mafy. Fa izay miandry an Jehova dia mandroso hery kosa. Hielatra no iakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Amen. Zany ten'Andriamanitra zany tokoa tiako ampaherezako anao. Sao sanatria ianao manao ohatran'ny olona tamin'izany fotoana zany, hoe tsy rehan'Andriamanitra ve, miafina amin'Andriamanitra ve, miafina an Jehova ve, ianao tsy zany mihitsy le izy. Andriamanitra manana fotoana, fotoanan'Andriamanitra tsara indrindra. Ao anatin'io teny io dia miteny tsara Andriamanitra hoe mila miandry isika an Jehova. Fa izay miandry an Jehova hozy izy dia androso hery kosa. Mahatonga ana mizara n'io teny io aminao no vanginy tompo anao hoe zara ao aminao ity mba tena ianao lay olona ao anatin'ity taona ity dia miandry an Jehova. Raha ohatra ka hoe mijery amin'ny fiainantsika zavatra efa lasa, mety hoe naka décision ratsy ianao taloha, mety hoe nivily lalana ianao, dia iny zavatra iny no tondra ohatrany hoe retard amin'ny zavatra tokony ho azonao. Fa ity taona ity tokoa mba tsy fisiny retard amin'ny fiainantsika dia aleo isika sy ianao matoky sy miandry an Jehova antrany. Satria Andriamanitra araka ny teny hitantsika tenin'Andriamanitra io, Andriamanitra dia tsy miova mandrakizay. Mandrakizay izy Jehova. Fa manetana anao, mampirisika anao, tena hoe miandry an Jehova mihitsy isika sy ianao amin'ity taona ity. Ary rehefa miandry an Jehova isika tsy handiso fanantenanantsika zany mihitsy izy. Satria izy nanamboatra antsika, izy malala plan zay ananano antsika, izy efa nanamboatra destiné anjara voatendry lehibe ho antsika, dia aza maimaika tompoko. Miandrasa Jehova. Ao anatin'ny fiandrasana mety miteny ianao hoe amin'ny fomba ahoany ary miandrasako anazy. Ao anatin'ny fiandrasana dia mila foana ianao mifandray aminazy. Mifandray aminazy ianao amin'ny lalan'ny mivavaka, amin'ny lalan'ny famakiana tenin'Andriamanitra. Rehefa mamaky tenin'Andriamanitra manko ianao dia tena hitanao foana, verimberina aminao foana ny promesse, ny teny fikasana nanan'Andriamanitra anao. Dia iny teny fikasana iny zany amehery anao antrany rehefa miandry an'Andriamanitra ianao. Miandry azy ianao hoe tsy hoe miandry sy tsy mivavaka azy ataon'Andriamanitra no ataony eo. Non, miandry ianao mivavaka ianao mideran'Andriamanitra ianao mifadianina ianao miankohaka aminazy ianao indrindra mamaky ny tenin'Andriamanitra zay misy teny promesse, teny fikasana ho anao, iny no joroanao hatrany dia azahoanao hery zany. Ka na inona iny zavatra mitranga, na inona iny zavatra mety hitan'ny masonao dia ho hitan'ny masonao fotsiny reny faratsiny reny tsy afaka mikasika anao, satria ianao olona dia efa navanan'Andriamanitra. Navanan'Andriamanitra ianao satria tadidio tsara. Voasoratra nge ny anaranao any. Voasoratra nge ny mombanao ao am-pelatanan'Andriamanitra. Vita tompoka vatsa nge ianao ao am-pelatanan'ny tompo. Donc atehiteny aminao hoe aza maimaika amin'ity taona ity, maka décision na hoe mieritreritra ianao hoe mbola tsy tonga ilay zavatra andrasako dia ataoko amin'ny fomba rehetra, azahoako an'io, aza manao an'izany. Miandry ianao Andriamanitra zay efa name promesse, izy no anatanteraka an'izany amin'ny fiainanao. Mino tena mino tokoa rehefa ataonao zany, androso hery hatrany ianao dia ho tonga ara-potoana
zavatra noman'Andriamanitra ho atsika sy ianao. Zay tompoko fampaherezana kely hoentiko aminao a, dia raha mbola tsy mbola nizara live ianao zarao andeha isika sy ianao am'izao fotoan'izao iankohaka amin'ny tompo a, dia avy eo ho avy Mpanompon'Andriamanitra iteny lohateny amin'ity taona ity, teny faminaniana avy amin'Andriamanitra zay ho raisintsika, zay ho iainantsika, ary zay tena amokatra amin'ny fiainatsika, hitondra ny favokarana amin'ny fiainatsika zany tenin'Andriamanitra zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tena hiasa amin'ny fiainatsika sy ianao zany teny zany. Mila manateny ianao am'izao fotoan'izao, mila miandra an Jehovah ianao am'izao fotoan'izao. Zarao live fa hiasa amintsika sy ianao ny tenin'Andriamanitra sy ho an'ny olona maro. Andao ary tompoko. Halleluja. Iteran'ny tompo ndray sika androany. Halleluja. Afaka manandratra ny tananao ve ianao androany? Manandratra an'ilay Andriamanitra masintsika. Iantso an'ilay Andriamanitra masintsika ho tonga eto indray androany. Halleluja. Manandratra anao zay tompo. Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra manao fahagagana ianao. Dia rainy eto ianao Andriamanitra. Halleluja. God.
anao lalana izy ary mpanao fagagana voasoratra iza mono tahaka anao amin'izay andriamanitra iza mono tahaka anao ankalazaina fahatorana dia raina amin'ny fahamarina mpanao fahagagana andriamanitra totoa voasoratra ao amin'ny teninao hoe izany mandrefy an'izao tontolo izao zay ianao zany tompo izany mamatra ny rano anatin'ny felatanany ianao zany ianao le nampiasa ny Josoa hoe mijanona ary masoandro mijanona ary volana ny anaranao dia andriamanitra taloha ankehitriny ary hoavy tsy miova omaly san'io ary mandraka izay andriamanitra velona ianao andriamanitra mahery ianao andriamanitra mahagaga ianao Jesosy ianao no lalana sy fahamarinana ny fiainana eto ianao tompo voasoratra amin'ny tena mpivoany rahalananao mijery ianao dia azo ekena mino ny fahalembiaza
Halleluja. Miarabantsika rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy tonga amin'izao volana janoary zao andro voalohany amin'ity taona 2024 ity. Faly miona aminao androany eto amin'ity sehatra serasera Facebook ity ary tena mankalaza n'Andriamanitra nahitan'izao andro vaovao izao. Miaraba manokana antsika rehetra izay manaraka eto ary ihany koa manentana antsika mba hizara an'izao tenin'Andriamanitra izao amin'ny ireo olona izay tiantsika rehetra, amin'ireo olona izay fantatsika rehetra fa tsara Andriamanitra. Mankasitraka antsika fa nahita andro vaovao ary mbola misokatra ho antsika ny lanitra androany. Halleluja. Satria tsy nanadino antsika Andriamanitra, tena fotoana sarobidy avy amin'Andriamanitra androany. Halleluja. Betsaka ny miteny hoe inona ny vaovao dia miteny hoe ny vaovao amin'izao fotoana izao dia ny taona ny vaovao. Raha jerentsika nefa ny Baiboly dia tsy misy zava-baovao amin'Andriamanitra fa ny zavatra eo ihany no miverina. Raha vakitsika ao amin'ny mpitoriteny voalohany 7:7. Mpitoriteny voalohany 7:7. Izao ny tenin'Andriamanitra: izay efa teo ihany no tonga indray, ary izay efa natao ihany no mbola atao indray, fa tsy misy zava-baovao akory aty ambanin'ny masoandro. Averiko indray izay efa teo ihany no tonga indray, ary izay efa natao ihany no mbola atao indray, fa tsy misy zava-baovao akory aty ambany ny masoandro. Amen. Inona moa no tian'ny Baiboly teninina amin'izany? Hitanao amin'izao fotoana izao betsaka ny zanak'olombelona izay miatra ny fahoriana, izay miaina ny fahoriana, miaina ny hoe tena ory tanteraka, malahelo tanteraka, tsy misy zava-baovao zany. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra nefany, ary jerentsika hoe inona ny mampiavaka n'Andriamanitra tsika, inona ny tian'Andriamanitra tao amintsika. Satria ianao tsy hoe tonga aty amin'ny zao tany zao dia hiaina fahoriana, fa ozy izy hoe tonga aty an-tany ity ianao ahita fahoriana, fa matoky izy fa ny ao anatinao mbola lehibe noho ny amin'izao tontolo izao. Amen. Zany hoe misy fahoriana ho hitanao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Raha matoky an'io Andriamanitra anao io ianao dia hita fahoriana, fa tsy voatery hiaina fahoriana, satria izy manana planina ho anao. Izay ao amin'ny Jeremia 7:20 miteny hoe indro izy manana fihevitra hiheverako anao dia fihevitra hitondra fiadanana ary hitondra fanantenana any aminao avy. Izany hoe rehefa miditra ao anatin'ny planina n'Andriamanitra isika dia hidiokana izany atao hoe fiadanana fa tsy loza, mba azontsika fanantenana amin'ny farany. Amen. Ary izay mampiavaka ny ireo manompo an'Andriamanitra sy ireo tsy manompo an'Andriamanitra, satria rehefa manana Andriamanitra isika dia manana fanantenana tokoa. Raha jerentsika ny amin'ny Salamo 2:7, satria araka ny tenin'Andriamanitra teo hoe ny teo ihany no tonga indray ary izay efa natao ihany no mbola atao indray. Izay mahatonga ny Baiboly tsy misy hoe date d'expiration, fa Andriamanitra dia Andriamanitra omaly anio ary mandrakizay, Andriamanitra tsy niova. Omaly ny situation iainan'ny olona, taloha tany ny situation iainan'ny olona, misy situation iainan'ny olona ihany koa zao. Jereo ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Salamo 2:7 hoe dia zao ny tenin'Andriamanitra hoe: Andriamanitra omeo an'ny mpanjaka ny fitsaranao, ao an'ny zanaka ny mpanjaka ny fahamarinanao. Hitsara ny olonao amin'ny fahamarinana izy, ary ny malahelonao amin'ny fahintsiana. Amen. Jereo tsara no ataon'Andriamanitra amintsika amin'ity taona ity: hitsara ny olonao amin'ny fahamarinana izy, ary ny malahelonao amin'ny fahintsiana. Ny tendrombohitra avokatra fiadanana ho an'ny olona, eny ny avoana koa ho amin'ny fahamarinana.
itsara ny olona ory izy sy amonjy ny zanaky ny mahantra ary norotoro ny pampahory. Amen. Hitanao misy mahantra tao, misy zanaky ny mahantra tao, misy na olona voatorotoro tao, misy olona zay napahorina tao. Fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe itsara ny olona ory izy sy amonjy ny zanaky ny mahantra ary norotoro ny pampahory. Atahotra anao ny olona mbola maharitra koa ny masoandro sy ny volana hatramin'ny taranaka faramandimby. Amen. Idina tahaka ny ranonorana amin'ny savoajinja izy, tahaka ny ranonorana amin'ny vatavata amin'ny tandy. Ny marina hitrebina amin'ny androny ary be ny fiadanana mandra-patsy isy volana intsony. Ary njaka amin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina izy ary hatramin'ny ony ka hatramin'ny farany tany. Ny ponina ny efitra andoaly teo anatrehany ary ny fahavalony ilelaka ny vovoka. Eto amin'ny 12 fahamonjy ny mahantra mitarainy izy sy ny ory tsy manakamonjy hiantra ny reraka sy ny malahelo izy ary amonjy ny fanahany malahelo. Amen. Anavitra ny fanahany amin'ny fampahoriana sy ny fanaovana ny keriny izy ary zava-dehibe eo amin'ny masony ny rany. Dia ho velona reny. Amen. Hitanao zany Andriamanitsika hihetsika amin'ity taona ity. Takan'izy efa nihetsika tamin'ny taona rehetra isa segondra eo amin'ny fiainanao. Fa misy zavatra manokana izay ho ataon'Andriamanitra amin'ity taona ity ho anao. Amen. Mila finoana ianao avy amin'Andriamanitra hoe eny manan'Andriamanitra lehibe tokoa ianao izay momba anao amin'ny fotoana rehetra. Alleluia. Izay mihetsika ho anao. Hitanao io Andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra io, namorona ny hazo, namorona ny lanitra, namorona ny ranomasina, namorona ny zavatra rehetra. Dia ianao ve tsy mieritreritra hoe ain'Andriamanitra tao ny fiainanao io? Alleluia. Ain'Andriamanitra tao io fiainanao io. Amen. Dia hitanao raha mijeritsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra hoe inona no zavatra tokony isy eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Io Andriamanitra tsika io dia Andriamanitra nanomboka tany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy dia manana ny heviny fiheverana ho antsika. Alleluia. Ary ao anatin'izany hoe fanavotana, fialana ao anatin'ny fahoriana. Inona moa zany ny zavatra tena ilaitsika? Matetika mantsy Andriamanitra dia ny zavatra ilaitsika nomeny alohan'ny zavatra iriny ny fotsika hoe rendrarendra. Dia omeny aloha ny zavatra ilaitsika eo amin'ny fiainatsika. Araka ny teny teo hoe hetsika izy, amonjy izy, anafaka ny ory izy. Alleluia. Ny zavatra eto ambony tany tsy misy hovany, zany hoe tsy hiova ny fomba an'Andriamanitra. Fa itsika mila miditra ao anatin'ny planina n'Andriamanitra. Alleluia. Inona moa zany fomba an'Andriamanitra zany? Jerentsika ao amin'ny Matthieu 5:20. Ity tantara anankiray izay fantatsika tsara ao amin'ny Matthieu 5:20. Alleluia. Matthieu 5:20 manomboka amin'ny 4:40. Zao ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona izay efa andeha ho any an-tany hafa ka niantso ny mpanompony. Dia nanolotra azy ny fananany. Koa ny anankiray nomeny talenta 5, ny anankiray 2 ary ny anankiray 1. Samy arak'izay fahaizany avy dia lasa nandeha izy. Amen. Ary niaraka tamin'izay dia lasa ilay nandray talenta 5 ka nataony varotra zany ary nahazo tombony talenta 5 koa izy. Alleluia. Ary toy izany koa ialana indray ny 2 dia nahazo 2 tombony. Fa ilana indray 1 kosa dia lasa niady ny tany ka nandevina ny volany tompony. Eo 7:20. Ary no miela dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy ny amin'ny volany. Ary no nanatona ilaina indray talenta 5
dia nitondra talenta 5 koa izy ka nanao hoe tompoko talenta 5 no natolotra ho ahy indro nahazo tombo ny talenta 5 koa aho ary io ny tompony tamin'ny tsara zany ry tompo tsara sady mahatoky nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be midira ny fifalian'ny tomponao ary no nanatona koa ilainandray talenta 2 dia hoy izy tompoko talenta 2 no natolotra ho ahy indro nahazo tombo ny talenta 2 koa aho ary io ny tompony tamin'ny tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka amin'ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao fa no nanatona kosa ilainandray talenta iray dia laza hoe tompoko fantatro fa olona mila voatsiary ianao mijinjy eny amin'izay tsy namafazanao ary manangona eny amin'izay tsy nanafahanao dia natahotra ao ka lasa nandevina ny talentanao tao anatin'ny tany indry lasanao ny anao ary ny tompony namaly ka nanao taminy hoe ry mpanompo ratsy sady malainy efa fantatra ao fa mijinja eny amin'izay tsy namafazako ao ary manangona eny amin'izay tsy nanafahako koa tokony nampanana ny volako tampanana vola ianao ka tonga ao dia ho nandray ny ay mba nijanany koa alao amin'ny talenta dia omeo ialay manana talenta 10 amen inona moa zany no tian'Andriamanitra ho teninina hoe amin'io amin'ny fanjakana lanitra tian'Andriamanitra avokatra ianao amin'ny zavatra rehetra izay ataonao satria izay ny teneniny tany amin'ny Genesis hoe miabetsah mahavoka ary io tsy ho an'olombelona ihany eny na hatramin'ny biby ny ranomasina na voromanidina na ny tany na ny hazo dia asain'Andriamanitra mahavokatra sady io ilay hazo izay tamin'i Jesosy Kristy nona ka tsy nisy vokatra teny aminy dia nozony Jesosy Kristy fa hitanao tsy misy zava-baovao eto tany tian'Andriamanitra ary mission antsika eto amin'ity tany ity dia ny avokatra ary mahavokatra be dia be Alleluia. Ny zavatra rehetra izay ananantsika, zavatra rehetra izay eny am-pelantanantsika mila mahavokatra satria izay no sitrapon'Andriamanitra. Eny mety malahelo ny olona, eny mety miditra ao anatin'ny fahoriantsika, eny mety misy zavatra izay mampahory antsika. Amin'izao tsika resantsika izao ny resaka valana retana, resaka hoe manahoana ny hoavintsika, betsaka ny fahoriana. Kanefa ao anatin'izany dia mbola tadiavin'Andriamanitra ianao avokatra. Alleluia. Avokatra ary avokatra be dia be. Alleluia. Ary hitanao teneniko anao eo amin'ny Matthieu 1:20. Matthieu toko 1:20 andiny fa 7:7 dia mazava be ny tenin'Andriamanitra miteny hoe ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny voany. Amen. Izany hoe rehefa mahavokatra ianao dia mbola ampian'Andriamanitra ny fahavokarany eo am-pelantananao. Tsarovy fa Isaka sy Abrahama dia nahavokatra tany anefitra, izany hoe tany amin'ny tany maina, tsy nisy ninina fa nahavokatra i Abrahama sy Isaka. Rehefa manana n'io Andriamanitra io ianao dia mahavita an'izany. Mety amin'ny sain'olombelona mety tsy vitantsika izany, fa amin'ny sain'Andriamanitra hain'Andriamanitra tao izany. Misy anjaran'Andriamanitra izay mampitombo, anjaran'Andriamanitra mandefa ranon'oram-pitahiana, anjaran'Andriamanitra ny manome haina, manome hery anao. Alleluia. Anjaran'Andriamanitra koa nanome ny talentanao tamin'ny ianao vao teraka. Efa nisy talenta goavana ao anatinao io. Amen. Dia mantsika mieritreritra hoe raha tsy misy vola, ahoana ny fomba anaovana an'izany? Fa teneniko anao nge na eo aza ny vola ka tsy eo ianao e. Natao inona moa izany? Fa ianao aloha ny voalohany. Ianao aloha no hitan'Andriamanitra, ianao no hitodian'Andriamanitra, ianao no anehoan'Andriamanitra ny fitiavany, anehoan'Andriamanitra ny famonjeny.
Halleloja. Ary anao zavatra Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Raha ohatra ianao ka mahatoky. Ozy izy hoe eo amin'ny Levitikosy 4:20 manomboka amin'ny 1. Ao anao izy ny tenin'Andriamanitra. Aza manao Andriamanitra tsy izy. Ary aza manangana sarin-javatra voasokotra. Na manao tsangam-bato tsampy, na manorina vato sorantana, iankofana eo amin'ny taninareo. Fa izao no Jehova Andriamanitra reo. Amen. Aza manao Andriamanitra izy. Aza manao sarin-javatra voasikotra, na manao tsangam-bato tsampy, na manao vato sorantana iankofana eo amin'ny taninareo. Fa manana Andriamanitra tsika atao hoe Jehova Andriamanitra. Tandremo ny sabatako, izany hoe ianao mila fotoana anankiray izay anehoanao, anajanao an'Andriamanitra. Ny fotoana rehetra anajanao anazy, fa misy andro iray manokana. Nandritra ny herinandro tsika mety ny asa be, fa andro iray anehoantsika anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Tandremo ny sabatako, ary ajao ny fitoerako masina izao ny Jehova. Fitoerana masina Jehova dia ny fiangonana zany. Amen. Fahatelo, raha manaraka ny lalako sy mitandrina ny didika anareo ka mankatoy izany. Raha antsika ny lalàn'Andriamanitra sy tazontsika ny didiny, mankatoy izany, dia anome anareo ranonorana amin'ny fotoana ao. Amen. Ka voka-javatra ny tany, ary amony ny azo any an-tsaha. Ary ny taom-pivelezanareo dia ohatratry ny taom-piotazam-boaloboka. Ary ny taom-piotazam-boaloboka dia ohatratry ny taom-pamafazana. Dia hihinana ianareo ka ho voky, ary andro fahizay eo amin'ny taninareo. Ary omeko fiadanana eo amin'ny tany ianareo ka andro fahizay, ary tsisy anaitaitra, fa hofongorako ny biby masika amin'ny tany, ary tsy ho tetesy tsabatra ny taninareo. Dia hanenjika ny fahavalonareo aho, ka ho lavo tsabatra eo anoloanareo izy. Amen. Io tenin'Andriamanitra tsy miteny mihitsy hoe tsy maintsy manam-bola be ianao, zay ianao vao ho tahiana. Tsy maintsy manana an'izao ianao, zay vao zao, fa zao fotsiny teny hoe aza manao Andriamanitra tsy izy, aza manao sarin-javatra voasika. Le Andriamanitra tsy izy io mantsy tsy voatery le hoe sary-bakoly kely hitantsika ireny, fa indraindray koa mety ny vola, mety ny zanaka, mety zavatra hafa izay apetratsika alohan'Andriamanitra. Zay le manao Andriamanitra tsy izy, fa tsika mila mahafantatra hoe izy Andriamanitra. Amen. Aza manangana sarin-javatra voasikotra, aza manao tsangam-bato tsampy na manorina vato soratana iakofana eo amin'ny taninareo. Amen. Tandremo ny sabata, arao ny lalàna, ary tandremana ny didiny, ary ankatoavintsika izany. Zany ny zavatra takian'Andriamanitra. Ary ozy izy Andriamanitra hoe, ary noho izany amin'ity taona ity, ary zay ny revelation omentsika amin'ity taona ity, satria zay ny iritsika raha manatanteraka an'izany tsika. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra zay ao amin'ny Salamo fa 1:7 azafady, Salamo 1:7 andininy 17, zay zao ny faniritsika vahoaka hoe, ho feno ny trano fitehirizanay, ka isy vokatra betsaka samy hafa karazana, hiteraka arivo sy alalina ny ondrinay eny atsahanay. Tsy izany ve ny ao am-potsika? Ary Andriamanitra iry efa niteny amin'ny Levitikosy 20:1 ka hatrany amin'ny 7 efa niteny izy hoe raha makatotsika, raha manatanteraka, raha mitandrina sabatana, raha manao Andriamanitra tsy manao Andriamanitra tsy izany hoe manangana sarin-javatra, tsy manao an'izany tsika, dia Andriamanitra hitahantsika. Ary proklamena amin'ny nara-maherin'i Jesosy Kristy, ary io teny fototra ana Salamo
770 io no tazomitsika n'ity taona ity fa ity taona ity dia ambara amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy araka ny sitrapon'Andriamanitra miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina fa ity taona ity ho anao soana dia taona feno fahavokarana taona feno fahavokarana ity taona ity araka ny sitrapon'Andriamanitra avokatra ny asa tananao avokatra ny fanirinao avokatra ny zavatra rehetra manodidina anao avokatra ny zavatra apetraka-Andriamanitra eo an-tananao satria sitrapon'Andriamanitra zany. Amen. Taona fahavokarana ity taona ity. Ireo zavatra nindrasanao efa ela fananinana tsy navoaka amin'ity taona ity anomboka ny fahavokarana lehibe amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy satria izy niteny ao amin'ny fahaefatra hoe Levitikosy 4:20 andininy fahaefatra teo dia hoe anome anareo raha norana ny fotoanany ao ka voka-javatra ny tany ary amony ny hazo andriatsaha. Taona fahavokarana ho anao soana ity taona 2022 ty 2020 dia taona fahavokarana be dehibe. Mety misy teny hoe ahoana ny ahatongavan'izany ny any atsaha aza maina ny tany ary maina ny ekônomia aza maty fa zao ao amin'izany mihitsy no anehoan'Andriamanitra ny fahaizany. Fa raha tsy zay tsika dia mety rehare hoe satria zao fa ao amin'le tsisy mihitsy no aizan'Andriamanitra maneho ny fahaizany eo amin'ny fiainantsika. Taona fahavokarana amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Zarazarao ny eo amin'ny Facebooknao eo amin'ny zavatra rehetrarehetra mirary fotoana sambatra mirary fahavokarana goavana eo amin'ny fiainanao izahay amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Halleluja. Ity taona ity koa moa dia araka ny hitanao 2022 zavatra anankiroa zany zavatra be dehibe ao anatiny. Zany hoe misy zavatra double portion ao, misy zavatra anankiroa ao. Halleluja. Fa androany ihany koa dia voalohany volana janoary androany. Halleluja. Zany hoe Andriamanitra dia azo foana ny voalohany taona androany izay nanambarana taminao ny taona fahavokarana. Amen. Fa inona ny amin'ity volana janoary ity? Rehefa ohatra ianao ka amokatra zavatra anankiray dia misy lalàna ny atao hoe fahavokarana. Misy asa ho ataon'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra hoe anenjika fahavalonao izy lavitsabatra eo anatrehanao fahavalonao azo fiadanana amin'ny tany ianao ka andro fahazay ary anome ranonorana fotoanana izy zany hoe araka ny teniny eo amin'ny fahadimy teo hoe ary izy tompy ivelezanareo dia ho tratry ny tompy hiotazana ny voaloboka ary ny tompy hiotazam-boaloboka dia ho tratry ny tompy hamafazana dia inanareo zany hoe ny eo tonga ny eo tsy lany ny eo tonga foana ny eo tsy lany ny eo tonga foana zay ny atao hoe mahavokatra betsaka amin'Andriamanitra. Amen. Fa ohatra raisika hoe raha te hihinana manga ianao dia mila lalàna voalohany amin'ny atao hoe fahavokarana dia raha mihinana manga ianao dia mila mamafy manga. Halleluja. Raha te hihinana letsia ianao ka hihinana be dehibe dia mila mamafy letsia. Halleluja. Araka ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny Genesis 4:20 lalàna voalohany amin'ny vokatra betsaka zany dia zao ny tenin'Andriamanitra. Raha mbola maharitra koa ny tany Genesis 4:20 raha mbola maharitra koa ny tany dia tsy hanapitsaharana ny topa mafazana sy ny topa ijinjana ary ny atsika sy ny hafanana ary ny fahavaratra sy ny ririnina ary ny andro sy ny
alina. Raha ohatra ianao ka te hijinja vokatra betsaka dia mila mamafy betsaka ianao satria tsisy fitsarana ny tompam-pamafazana sy ny tompam-pijinjana. Halleloja. Zay ny ahitantsika amin'ny Korintianina 2:7-9 miteny hoe fa izao no lazaiko, izay mamafy kely dia kely no jijany, fa izay mamafy be dia be kosa no injijany. Amen. Amen. Zany hoe raha te hahita vokatra goavana ianao dia mila ianao mamafy zay anananao. Halleloja. Ny talenta zay anananao io, ny fotoana zay anananao io, ny hery zay anananao io, ny vola eny ampelantananao io, ny fahasoavana zay ao anatinao io, mila ianao mamafy mba ahafahanao mahazo vokatra lehibe. Mila ianao miinvestira mba ahafahanao mahazo tombony amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Ary zay ny tenenina ny ao anatin'ny mpitory-teny ihany koa, satria Andriamanitra dia mame sehatra be dehibe, mame opportunité be dehibe eo amin'ny fiainanao. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe Ecclésiaste na mpitory-teny 2:1-9 amin'ny maraina dia afafazo ny vonao, ary amin'ny hariva dia aza tsahatra ny tananao, fa tsy fantatrao zay hovanina, na ny teo aloha na ny teo aoriana, na angamba samy hovanina avokoa izy rotota. Amen. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe aza mitsahatra fa mamafaza. Amen. Noho izany ambara amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy amin'ny herin'ny fanahy masina fa ity volan'ny janoary 2024 ity dia volan'ny famafazana. Volan'ny famafazana. Halleluja. Zany hoe ataona ny fahavokarana ary manomboka isika amin'ity volana janoary ity dia volan'ny famafazana. Halleluja. Tsara ny tompontsika. Zao ny teneniko anao mitaky sakrifisy ny zavatra rehetrarehetra. Raha tianao isiova eo amin'ny fiainanao dia mila miova famindra ianao. Raha ohatra hitanao ohatra ny teto amin'ilay hitantsika tao amin'ny Matthieu 5:20 teo nanomboka ny 5:7 ka hatramin'ny 7 hoe ny anankiray natahotra dia tsy namafy, ilay nahazo 5 sy ilay nahazo 2 dia namafy, dia nitombo. Halleluja. Andrasan'Andriamanitra ianao amafy. Tsy voatery mamafy vola atsero, fa andrasan'Andriamanitra ianao amafy ny talentanao, amafy ny fahatsaranao, amafy ny fotoananao, amafy ny volanao. Oka ianao tena ho matotra tsara amin'ny famafazana, mba ho matotra tsara koa Andriamanitra amin'ny finjijana sy amin'ny vokatra be dehibe ny ampelantananao. Amin'ity taona ity dia mokatra tokoa ny famafazanao. Amin'ity volana ity dia jerentsika manokana izany atao hoe lalàna ny famafazana izany, mba ahafahantsika mijinja vokatra be dehibe eo amin'ny fiainantsika. Zavatra voalohany, sakrifisy hoy aho. Misy zavatra tsy maintsy afonao ao, tsy afaka ianao hijinja raha tsy namafy. Misy zavatra mila afonao ao. Omeo an'i Kaisara zay an'i Kaisara, omeo an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra. Halleluja. Mba ahafahanao mijinja zavatra betsaka. Ozy izy ny tenin'ny tompo amaranako azy ao amin'ny Jaune 2:12-14 lazaiko marina dia marina aminareo tokoa, raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia vokatra be. Amen. Misy sakrifisy ao, misy zavatra mila ambolenao ao, misy zavatra mila ataonao ao amin'ny tany ao mba havokatra ary havokatra be dehibe. Amen. Amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy mbola averiko ity volana janoary ity dia volan'ny famafazana, volan'ny famafazana eo amin'ny fiainanao ary
fa izao no lazaiko ao amin'ny Korintiana 7:1 fa izao no lazaiko izay mamafy kely dia kely no jijainy fa izay mamafy be dia be kosa no jinjainy. Amen. Amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy dia fa afafiko eo amin'ny fiainanao ny fahasoavana be dia be, afafiko ny fiadanana, afafiko ny ranon'oram-pitahiana eo amin'ny fiainanao, afafiko ny vokatra be dia be eo amin'ny asanao, eo amin'ny ankonanao, eo amin'ny volanao, afafy be dia be amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy ny fifaliana tsy misy fetra eo amin'ny fiainanao amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Amen. Avokatra tokoa ny fiainanao, avokatra tokoa ny asan-tananao, avokatra tokoa ny volanao, avokatra tokoa ny businessinao, avokatra tokoa ny ministèrenao, avokatra tokoa ny zanakao, avokatra tokoa ny zavatra rehetra izay manodidina anao, avokatra tokoa ny talentanao, avokatra tokoa ny sainao, avokatra tokoa ny zavatra rehetra izay napetrak'Andriamanitra eo am-pelatananao amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Ho tahina ianao ary faly ahitanao be vokatra. Alleluia. Satria izany no sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Azadino ny mamafy alohan'ny andraisana ny vokatra satria izany lalàna voalohany fahavokarana be dia be dia ny famafazana avy eo ny finjinjana. Aza manao Andriamanitra tsy izy, aza manao sary voasikotra, manana Jehovah Andriamanitra tsika izay mahavita azy, manana Jehovah Andriamanitra tsika izay anao ny anjarany, tsika manao ny anjarantsika, izy anao ny anjarany ary ampitombo avokatra eo am-pelatanantsika ny zavatra rehetra. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapoana araka anao amin'ny andro rehetra iananao dia toetra andro lava ao an-tranon'i Jehovah ianao. Tahian'Andriamanitra ianao iray ilay olona be vokatra. Amen. Andamka izao, fatsara
What's up?